sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ho tonga eo anoloanao aneny fivavahako, manongilana sofina amin'ny antsoko ry Tompo. Faly miarahabatsika jiaby izay magnaraka izao fandaharana izao. Anio dia Alahady 2 mandavantaogno. Ny loha hevitra aroson'ny fiangonana ho antsika niany, hitsangan-kovelona ny maty. Mba hagnampy antsika andiniky sy hahazo onogno zegny loha hevitra zegny, de ndao hitandrignesantsika ireto vakiteny 3 ireto. Vakiteny voalohany, boky 2 Makabeo. Tamin'izany andro zany, nisy olona 7 mirahalahy no samborina miaraka amin'reniny, ary no tadiavin'ny mpanjaka, ho terena hinan-kenan-kisoan'ny raran'ny lalàna izy ireo, ka nokapohiny natao hoto tamin'ny kotopia amankozatromby. Niteny tamin'ny anaran'izy rehetra ny iray taminy nanao hoe, inona no tadiavinareo, ary inona no tianareo fantatra avy aminay. Voniko faty izahay, toy izay hamadika ny lalàn'ny razanay. Dia hoy ny faharoa noho ny efa ho tapitra ny ainy. Ianao tsy misorodoza izao manalanay amin'ny fiainana ankehitriny. Fa ilay mpanjakan'izao tontolo izao kosa, hanangana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fa maty nohony tsy fivadihana amin'ny lalàny izahay. Nanarakarak'io, nampijalena indray ny fahatelo. Vao nasainy ny mpamonina taony, dia natrangany niaraka tamin'izay ny lelany. Nahinjiny tsy amantahotra ny tanany, ary nolazainy tamin'ny kerim-po mahatehidera izao. Ny lanitra no nazahoako ireto rantsambatako ireto, nohony ny lalàny anefa, tsy ataoko zavatra ireto. Ary avy aminy no antenaiko, hahazoana anireto indray andro any. Na ny tenany mpanjaka, na ireo nanotrinazy, de samy gaga avokoa tamin'ny herim-pon'io tovolahy io, fa tsy nahoany akory ny fijaliana. Maty io, de fijaliana torak'ireo ihany koa no nahatra tamin'ny fahefatra. Hoy izy nun efa hiala aina. Sambatra ny matin'ny tanan'olombelona, manampanantenana avy amin'Andriamanitra fa hatsanga ny ovelona. Fa raha ianao kosa, de tsy mba ho amin'ny fiainana ny fitsanganana ho velona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Mikijina lori tupu Safari ya launo fialu maku Nuvunze lauka faka Nauli faturaku Mikijina lori tupu Safari ya launo fialu maku
indrindrano ry tompo safai anao no fialovako no vonjenao afakafaka amin'ny fatorako indrindrano ry tompo safai anao no fialovako no vonjenao afakafaka amin'ny fatorako amin'ny fatorako amin'ny fatorako Vakteny faharoa. Taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Ry kristianina havana, engane Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika zay efa tiantsika ka nanome antsika fanalana lahelo mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hanafaka lahelo ny fonareo sy ankahery anareo amin'ny asa tsara amanteny soa rehetra. Farany ry kristianina havana, mivavao anay mba handroso faingana ny tenin'Andriamanitra ka hankalazaina toy ny aty aminareo ary mba ho afaka amin'ny olon-dratsy sy mahasositra izahay fa tsy an'olona rehetra moa ny finoana. Dia Andriamanitra zay tsy mivadika kosa no ankahery anareo sy hiaro anareo amin'ny ratsy. Matoky anareo ao amin'ny tompo izahay fa sady manao no mbola hanao ny zavatra nandedianay ianareo. Ary engane ny tompo ka hitaridalana ny fonareo ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny faharetan'i Kristy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka. Tamin'izany andro zany, nanatona an Jesosy ny sasany tamin'ny Sadosianina izay nandany fitsanganan-kovelona, ka nanontany azy hoe, ry mpampianatro, i Moïse nanome lalàna ho antsika hoe, raha misy lehilahy manambady ka maty momba, dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny, mba hiteraka hamelomaso ny rahalahiny. Ko nisy olona fito my rahalahy, ary nanambady ny zokiny fa maty momba. Dia nanambady andravehivavy ny faharoa fa maty momba koa. Nanaraka izany, dia nanambady azy indray ny fahatelo, ary nanao toy izany avokoa izy fito my rahalahy fa maty momba daholo. Farany dia maty koa ravehivavy. Ko ho vadiniza ravehivavy raha mby agny amin'ny fitsanganan-kovelona, fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito my rahalahy. Dia hoy Jesosy taminy, ny zanak'izao fiainana izao no mampakabady sy avoaka ampakarina, fa izay efa hita ho mendrika hazo ny fiainana ao avy sy ny fitsanganan-kovelona kosa, dia tsy mba mampakabady na avoaka ampakarina, ary tsy mety maty intsony izy fa tahaka ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganan-kovelona. Ary raha ny hoe hitsangana ny maty, dia zavatra efa nambaran'i Moïse teo amin'ilay nilazany ny voaroiny izany, fa tamin'io izy dia niantso ny tompo nanao hoe, Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isahaka ary Andriamanitra Jakoba. Ko avelona eo anatrehany izy rehetra ireo, satria tsy mba Andriamanitry ny maty izy fa an'ny velona. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny voalohan'ny volana novambra isika no nibazina ireo avasika rehetra ao amin'ny
fahasoavana sy ny fiadanana ary ny asambarana ao amin'ny trinité masina ka natsiaro azy ireo tamin'ny fankalazana amin'ny mahazatra asika hoe fetin'ny olo-masina. Marina isaky ny isan'andro sika dia matsiaro ireo olo-masina amin'ny calendrier, kanefa natokany fiangonana io voalohan'ny volana novambra io atsiarovana an'ireo avasika olo-masina, ary ny masina ho isika dia manambara fiombonana amin'Andriamanitra satria izy no any masina ary Andriamanitra no any manamasina asika, zany hoe fiainana misy an'Andriamanitra ary fiainana miombona amin'Andriamanitra, ary zay ny dikany hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ny 2 novambra kosika dia ny vavaka manokana ary nandinika ny fiainako avy ary indrindra nandinika ny anjara toerana fahafatesana, ary notsipesika tamin'ny 2 novambra fa rakaraky ny fieritreretasika ny fiheverantsika n'izany fahafatesana izany no anatanterahasika sy ny velomasika ny fiainasika andavanandro. Raha fantatrasika fa fiafarana ny fahafatesana na fahalevonana dia tsy magaga asika raha ny fahendren'izao tontolo zao no manentana ny fiainansika, zany hoe izao tontolo zao zay fantatrasika hiafara ka ao anatin'izany ny fahendrena hoentsika raha fahendrena moa izy, satria fahendrena sy fahendrena zay mitondra amin'ny fahafatesana, nefa izao tontolo zao dia fantatrasika fa mitondra amin'ny fahafatesana. Ka raha nibanjina an'ireo avasika maty ny aloha lalana sikasika dia mandinika hoe ahoana ary ny ivelomasika nyity fiainantsika ty, ka raha fantatrasika ary fa ny fahafatesana dia fandalovana miditra amin'ny fiainana tena izy dia ny fahasambarana zay ambarany fetin'ny olo-masina dia sy mahagaga raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary ao anatin'izay fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra zay no mampiditra asika amin'ny fiainako avy. Ary dia izay indrindra ary ry kristianina havana no dinintsika manokana amin'izao alahady faharoa amby telopolo mandavataona izao, ka efa mamaraparana raha teo isika izao taona masina ny famindrapon'Andriamanitra izao, zay famindrapon'Andriamanitra mampiditra asika ao amin'izay asambarana, ao amin'izay fahamasinana, amin'izay fiombonana amin'Andriamanitra izay. Ka dinisika manokana ary amin'izao alahady izao ny mikasika an'izay fisanganako velona izay, ambarany ireo tenin'Andriamanitra anankitelo fa io ary ny tena fiafarasika, io raha io no tena fiainansika dia ilay fiainana ao amin'Andriamanitra. Raha ny marina zany sy fiafarana fa varavarana idirasika amin'ny zay tena fiainana, ary zay ny dikany varavarana masina zay no alalinitsika bebe koa tamin'ny alalan'ny fivahinina masina ka nazahosika ny indulgence plénière, ary ny indulgence plénière dia famindrapon'Andriamanitra mitafotafo, fahasoavana, fanomezam-pahasoavana sy misy fetra omena Andriamanitra amintsika, ka ny fisanganako velona no faratampony amin'izany satria mampiditra asika amin'ny tena fiainana misy an'Andriamanitra. Ary dia izay no tantarainy boky faharoan'ny Makabeo amin'isika amin'ny vaky teny voalohany, ka nahatonga ireo nizoro ho vavolombelona amin'ny finoana ka nahafoy ny ainy satria fantatra ny fanotena haina dia ao amin'ny fisanganako velona, ka sy maty ireo martiry. Vavolombelona moa dikany martiry, ireo martiry zany dia manambara an'izay fiainako avy zay, sy hoe mamono tena izy ireo sanatria na sy miraharaha ny aina sanatria zany fa tena manambara ny
gnasarobidiny zay aina zay ka sy tia niviraviraina amin'ny fanompoa sampy endritsika amin'io bokyny Makabeo ny viraviraina amin'ny fanompoa sampy moa izy raha ny fahendren'izao tontolo zao no ampiasaina ary dia izay indrisy no matetika ny hitasika ka manjary viravira ny aina ary sisy dikany izay aina zay satria herisetra langa fitapitaka fanapotehana no matetika mianjady amin'izay aina izay fa raha ianao kosa matoky ny fisanganako velona ka misy tady anapotika an'izay aina zay dia fandresena no ataon'izay ary zay no ambaran'ireo fito mirahalahy ao amin'ny bokyny Makabeo ary ny fototra ny fampianaran'izay dia i Jesoa ao amin'ny evanjely no manambara azy. Fantatra sika fa raha nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra ary raha nahary isika olombelona dia nametraka sara fa fototra ny mahaolona ny fanambadiana ary dia izay no mahatonga an'ireo Sadoseiana izay mahafantatra sara ny soratra masina ka tady amitaka ny Jesoa tady zay fomba amelezana an Jesoa ka nametraka ny fanontaniana endrisika ao amin'ny evanjely io mikasika an'ilay lehilahy izay maty momba ka nanambady impito ka izy ao izy ireo no tena vadiny ary amin'ny fiainako avy ambaran'i Jesoa ary zay ny fisanganako velona ary zay no mahatonga asika milaza hoe arakaraky ny everasika n'izay fahafatesana izay no entina amolavolana ny fiainana ka hiainana azy ka hoy Jesoa mazava sara ny teniny sy Andriamanitra ny maty ny Andriamanitsika fa Andriamanitra ny velona ka ny fanambadiana marina mampiombona ary ny fiainana izao no entsika amin'ny fiainako avy kanefa ny fanambadiana dia eto anivon'izao tontolo izao ka noho izany tsy mamatotra asika amin'ny fiainako avy satria ny fiainako avy dia sisy sony ny ampakarina ary sisy ny mpapakatra fa tahaka ny anjely isika satria velona mandrakizay ao amin'Andriamanitra izay sy midika hoe sy rarahina ny fanambadiana diso isika mierikeritra an'izay satria ao anatin'ny fanambadiana ao anatin'ny fianakaviana no anamasina asika tena ary manana ohatra velona isika amin'izany dia ao iary Victoire Rasoamanarivo ao i Lucien Botovoasoa izay ao anatin'ny tokantrano hoy izy tamin'ny lay masera anankiray nanontany azy satria ny ray promotion taminy dia lasa mompera dia nanontany azy ilay masera satria natao tamin'ny fomba manetsiketrika ny nandresana an'izay mompera zay ary dia mbola hitasika moa zany amin'izao dia sy manenina vienao ramose toy izay ianao mompera tahaka azy koa dia hoy mompera hoy i Lucien Botovoasoa namaly an'ilay masera hoy ary zay ny tena manambara ny toe-panan'ny laika ianareo mompera sy masera sy frera dia indraindray ihany zay vao any an-tanàna izany hoe eo anivon'izao tontolo izao satria izay moa nodikany hoe laika fa izahay kosa isan'andro 24 heures sur 24 izahay eo anivon'izao tontolo izao ary eo anivon'izao tontolo izao zay no maneho ny finoanay izany hoe mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary dia izay no manambara fa ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny fanambadiana no anamasinana ny fiainana ka izay indrindra no ambaran'i Jesoa ao amin'io evanjely io sy hoe rasy ny fanambadiana fa ny fanambadiana dia eo anivon'izao tontolo izao fa sy amin'ny fiainako avy ary dia izay ihany koa mbola ampianarin'ny masina Paoly ansika hifikitra bebe koa amin'ny Kristy fa indrindra moa mamaraparana an'izao taona masina izao sika ka ao amin'i Jesoa no hanovozasika hery ahafahasika miatrika ny fiainana andavanandro ka hitondrasika amin'izay fisanganako velona izay ka ahafahasika manatanteraka ireo adidy ka
tonga asika ho fahazavana sy fanatitra ho indrindra i mason-dapoly ao amin'ny taratasy ny mananatra ny tesalonisianina ary mananatra asika menakavy matoky ianareo ao amin'ny tompo zahay fa sady manao no mbola anao ny zavatra nandidina ianareo ary engany ny tompo ka hitaridalana ny fonareo ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny faharetany Kristy. Dia izay tokoa no entiko isodrano antsika eto am-pamaranana an'izao toriteny amin'ny alahady faharoa amin'ny telopolo mandavan-taona izay mampiditra asika bebe kokoa amin'izay fiainako avy izay ary mamaraparana an'izao taona masina izao. Ny fankalazana no mety tapitra amin'ny fetin'ny Kristy mpanjaka fa ny fiainasika ny famindram-po engany itoy ka hitondra asika amin'izay fiainako avy amin'izay fisanganako velona zay anamafy bebe kokoa ny finoasika ary dia izay no tadiavin'ny paparay masina raha nanokatra an'izao taona masina izao izy. Ny varavarana masina no mety mikatona zany hoe ny varavaran'ny katedraly fa ny fosika ary indrindra ny fon'Andriamanitra misokatra mandrakariva ka ifamela heloka sy ny famindram-poany anenika ny fiainasika andavanandro ka hitondra asika amin'izay fisanganako velona izay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasafan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.